Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Aloni dia tsika fanazavana kazadina manao partage, manao j'aime, ay amparitao zany izy. Mba ahafahanao zany tafiditsika anisan'io zay nanao asa soa, zeny olo nitandreny, zeny olo ni-appliqué, anao anisan'ny mahazo zany ajo aminazy zany. Nianatsika izika amin'ino Ramadan, occasion anankiray zay hoe idirantsika anatin'izany janna zay. Bako tsy vitan'izay koa, io zany occasion anankiray koa zany ialantsika zany amin'izany afobe zay. Mba imagine fa hoe anatin'ny taona anankiray misy volana anankiray zay hoe volana zay nisokafin Allah subhanahu wa ta'ala varavara am-paradis anatin'ny volana anankiray foana. Bako nifodin Allah subhanahu wa ta'ala varavara ny afobe. Tsy vitan'izay mbo nifodin nifezin Allah subhanahu wa ta'ala zany shaitan. Iny zany amin'ny volana Ramadan. Inna ba paminahy sallallahu alayhi wa sallam idha jaa Ramadan futihat lahu abwabul janna. La tonga volana Ramadan ni sukafin Allah subhanahu wa ta'ala varavara paradis ajaba mino. Wa khuliqat ay nifudin Allah subhanahu wa ta'ala varavara afube zay. Bako tsy vitan'izay ay nifezin Allah subhanahu wa ta'ala zany shaitan. Mba imagine hoe anao ty hoe amin'ino amvaravara paradisa. Mba imagine io. Dikan'izay isaka sujudu zay mety ataonao, ana mety mifoha manatanteka qiyamul layl, mankarikitsy anao amin'ny janna zay. Bako tsy vita hoe manisy azavana aminao zany isaka fanaranao bekon Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny volana Ramadan, vilafanao karanino fa mankariny varavara paradisa zay. Varavara paradisa devanao amin'ny fotoana io. Izy koa anao mifehy amin'ny volana Ramadan, vilana fa hoe io nisan'ino mampiakatra balansinao yawmal qiyama. Mila profitetsika. Namba paminahy sallallahu alayhi wa sallam, inna fil janna urfa. Am tena marina mba paminantsika fa hoe amin'ny janna misy trano zay hoe anao baka ivelany anao mijery izy na mahita anatiny. Dinino karaha zay, anao baka ivelany anao mijery izy zany, anao baka anatiny anao mijery mahita ivelany fa. Io natokany Allah subhanahu wa ta'ala amin'olo zay hoe tia mampisakafo olo, tia manome sakafo olo nefa tsika Ramadan tsika miprofite manao zay. Bako tsy vitan'izay olo zay niao zany fifezina zay. Zava zany. Raha jiaby zay azo atsika nino amin'ny janna zay. Mba dinio fa janna io misy atsarana zay tsy takany sainan'ny zanak'olombelona. Misy zavatra zay tsy hainy hitan'ny mason'ny zanak'olombelona. Misy zavatra zay tsy hainy ren'ny sofin'ny zanak'olombelona ao anatin'izany janna zay. Tsika zany mila miprofite amin'ity volana Ramadan. Tsy hoe tsika mifehy amin'ny vatana foana, fa tsika mila nino koa zany koa? Atsika zany mila mifehy koa le fotsika. Fotoko mifehy alohan'ny vatantsika zany mifehy amin'ny fotoana io. Tsy vitan'izay, ty volana hoe Allah subhanahu wa ta'ala mamody varavara zay afobe zay. De Allah subhanahu wa ta'ala mamody karazan'iny zany atezerina anazy. Allah subhanahu wa ta'ala manome famelan-keloka anazy. Allah subhanahu wa ta'ala mila manampy amin'ny fahadisoany anankiray anatin'izany afobe zay. Raha ohatsy atsika mipody, atsika mibebaka mary, atsika mahatsara manena amin'ny zavatra nataontsika, atsika miteny hoe zafa-tsy mipody koa aminazy iny koa. Tafiditsika zay nisan'ino sakanan Allah subhanahu wa ta'ala atan Allah nisan'ny olo zay mezany Allah hinakinaka anazy zay. Ke otsika zay mitsakay ka jannany Allah subhanahu wa ta'ala ty occasion. Otsika zay hoe matahotsy ny afoben Allah subhanahu wa ta'ala zany ty occasion volana Ramadan, volana zay hoe manana valeur zay misy izy. Fa io amin'olo zay miprofite foana. Atsika mila mahay fa Ramadan fa misy andro maromaro nandalo zay. Fa kely tavela. Fa zen'olo miprofite foana zany izy tsy peta amin'ny volana Ramadan. Dikan'izay mizatsika mifehy, mizatsika mangataka, mizatsika mibebaka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, mizatsika mangataka paradisa zay faina mo surtout paradisa minangatatsika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Mizatsika manao dony paminahy sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma uzuqna al-jannata al-firdaus wa na'udhu bika minan nar. Ya Allah, amizahay ataova zay nisan'ny olo zay hoe miditsika anatin'ny janna le faina ambony firdaus arovy zay amin'ino amin'ny afobe zay. Ke kazadina miezana mangataka amin'ny Allah dua mary makasika zany paradisa zay mba ahafahantsika jour volana anankiray occasion idirantsika ao anatin'izany paradisa zay amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.